Nanolotra fampiofanana ho an'ireo renim-pianakaviana tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny fikambanana Lions Club Iarivo atahoana ny efa-bolana natanterahana ny fampiofanana azo tsapahitanana ny vokatra araka ity tato-pavao ity. Na dia efa antitra aza dia mbola mianatra ihany ary mianatra hatrany. Mbola maro ny malagasy no tsy mamaky teny sy manoratra, tsy ny ankizy ihany fa maro ihany koa ireo lehibe indrindra fa ny renim-pianakaviana no manana olana amin'izany. Renim-pianakaviana sahirana miisa 50 no nahazo tombotsoa tamin'ny fianarana mamaky teny sy manoratra ary kajy mamempoana tetsy amin'ny CDA Andotapenaka. Nandritra ny efa-bolana no nanatanteran'izy ireo ny fiofanana. Hafaliana no nitaratra teny amin'ity renim-pianakaviana 50 taona ity satria izao izy vao nahay nanoratra ny anarany sy mahay mamaky teny. Miezaka izany any anatra tato amam-bola zao dia efa mba mahay manoratra mahay mamaky teny. Misaotra ny keleba sy madamo fotsina zany natrotosany nataonay tato dia amam-bolana maromaro zay. Ny fahasahiranana teo anivon'ny fianakaviana ihany koa ny tsy nahafahany ity ramatoa 70 taona ity nianatra tahaka ny ankizy rehetra. Tsy mba nianatra zay taloha fa nitaizana zanaka mirenay zay tsy nahitana fianarana mihitsy. Ny Lions Club Iarivo no nanatotosa ny fampiofanana ireto renim-pianakaviana miisa 50 ireto niaraka tamin'ny Lions Iloasina Antananarivo. Ankoatra izay dia nanome fanampiana ankizy sahirana miisa 5 mpianatry ny EPP 4 ihany koa ny fikambanana. Teo ny fiantohana ny vola anjara karamana mpampianatra izay nitentina 7 sy 7 sy 9 sy 2 tapitrisa ariary tamin'ireo EPP 4 ireo. Nozaraina fitaovana ihany koa ireo mpianatra. Efa afaka mamaky teny sy manoratra izy dia tsy hain'olona intsony zany ny mametsy fetsy azy amin'ny anivon'ny fiainany. Ary faharoa makarak'izay afaka mamelanjana ny asa izay ataony izy. Ary olon'ireo dia misy ndraiky koa mangataka fiofanana aty amin'ny CDA satria misy fiofanana aty nefa ilana fahaizana mamaky teny sy manoratra. Dia efa afaka zany zareo natao amin'ny CDA. Ary ny zavatra tsara indrindra dia ireo ministera izay afaka mandray andraikitra amin'ny fanaovana fitadiavana formation zareo. Izany hoe fiaraha-miasa ny Lions Club zany dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny CDA sy ministera. Ireo zany miaraka foana amin'ny fanampiana an'ireo olona izay lena fiofanana ireo. Amin'ny volana Desambra izao kosa ny andiany fahatelo amin'ny fampiofanana sy fampianarana ireo renim-pianakaviana tsy mahay mamaky teny sy manoratra.